zany mazana indrindra, zany matanjaka indrindra. Aty amiko ny hery, ny voninahitra ary ny fahefana tsy azo atao an'Andriamanitra reriandro fa tsy an'Ebreo. Ka ny filazana hoe aty aminay ny majorité présidentielle, totra ny lasa minorité présidentielle any izy. Raha tena majorité tokoa mantsy, dia tokony ny avy any amin'ny majorité ny lany président ny Assemblée nationale. Raha tena majorité tokoa mantsy, dia tokony azo amin'izareo daholo ny vice-président anakeniny. Fa médaille d'or tamin'ny Jeux olympiques atao Tsimbazaza dia azo ny mapara avokoa. Médaille d'or 6/6 ary lasa 7/7 izy androany, 8/8, satria bureau permanent rehetrarehetra dia ao anatin'ny mapara. Manontany ianao hoe namana mpanao gazety teo hoe azo eritreretina ve hoe ny mapara ho mpanohatra. Zao ny anoteniko amizay. Ny vahoaka tsy adala. Mbola tsy niteny ka ny loka ny vavako hatreto. Tsy Andry Rajoelina na mpiara-miasa amin'ny Andry Rajoelina reo nareo député reo no namoaka vava na nandeha niady na nanangana fahavalo an'izany atao hoe majorité présidentielle zany. Reto ny alliés politika azoko lazaina hoe naturel, marary, mitomany reo député reo. Ny olona nitaritiny reo député rehetra reo amin'ny toetra raha misy ankehitriny. Reo ny nampandany, reo ny tototo, misy toerana tsy tonga ny filoha ankehitriny fa reo no nandeha tany. Ka ny filazana hoe anohatra, fa iza ny manohatra ankehitriny? Ny maparany ny toeriny, ny maparany ny mailike, ny maparany ny dakane. Tsy mahafinaritra ny mapara mihitsy no mandeha mijery hoe ianao indray no manambitamby ary amin'ny olona le lokalokana nanopa. Sa zay le fanaovana politika andosa ny anopa daholo dia avy eo atsona zany. Zay le zany le fomba fanaovana politika vaovao ty napetraka. Hoe zay manohatra indray zany no lasa mahazo vahana. Ka ny zavatra tiako lazaina dia zao. Tsy ny mapara mihitsy no hitady ny toerany mpanohatra ao anatin'izany fitondrana. Tsy mapara mihitsy no maka fahavalo olona, fa misy atokony olona maka fahavalo amin'ny mapara. Zay ny zavatra misy. Ankehitriny milaza ny fanendrena prime ministre isika teo hoe misy vondrona hanolotra prime ministre hafa. Dia hozy izy zao hoe inona indray a samy zavatra fa misy olona tena mahay eto amin'ity firenena. Hanolotra hoana? Hanolotra inona? Hanolotra roviana? Efa mazava ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana io dia tsara fantatsika rehetra fa anisan'ny tanjona sy ny défi napetraky ny fitondrana tetezamity. Ny tenako zao amin'ny maflohany tetezamity anahy no namaritra ny zavatra tiana ho apetraka eto amin'ny firenena ity. Anisan'izany zao zavatra iainantsika zao. Anisan'izany hoe izay vondrona mahazo isam-batibe indrindra ao anatin'ny solombavambahoaka no manolotra prime ministre. Ka tsy azoko izay eritreritry ny olona hafany. Ny prime ministre efa manome tsodrano ny biraoan'ny mapara, tapaka reo androany, atolorin'ny prime ministre. Tapaka reo rapitso, atolorin'ny prime ministre. Tsy misy ady hevitra zany. Tsy misy ady varotry zany. Zay no mahakasika an'iny mikasika ny fisokafana. Valalanina mety ankehitriny mandeha an'izay. Raha misy mpiara-miasa tsy olona ho an'ny fahavalo eto amin'ity firenena ity.
raha misy olona ray na romo manana mitraky fa viatsy na viatsy tsy jerevana toko politika inona ny problème zany raha ampidirinao anatin'ny gouvernement fa fanihana tanteraka an'le olona tena nanampy zay ny teneniko hoe maro ny diso fanantenana ankehitriny